Alleloia dia amin'ny fivarina lehibe indray raha lasana bava malala no ianana amintsika tsiraray avy zay mpanaraka tsy tapaka n'izao fandarana vavaka fiambenana zay rano ampandarana andramoka izao a ny aki radio a ny aki media mpikambana atao anatin'ny vavaka fiambenana indrindra ny groupe zay maresy a izay hitantsika mandray anjara eto foana dia tahin'Andriamanitra anie tsika tsirairay avy raha tahiry mareo no ohatra hitako tafiditra voalohany teto androany a tahiny tompo raha tahiry mareo faharoa manarakaraka zany Baviana Sandrine Erika Normalala Seheno Erika Raka Yasna Ranay Voarson Tsikirakoto Marie Angeline Mioraka Berthe Sava Felana Rakoto Rodine Marie Lovelitina Marie Gilda ela tsy nahitana an'izany a Itody Raonso Rodine Ariane Rosina tainy Jesosy daholo tsika tsirairay avy a dia falibe indray zay mahitanareo rehetrarehetra eto androany dia matoky aho fa hifampahiry indray tsika amin'ity androany ity alleloia dia ny fandarantsika moa dia misy foana hoanareo zay vao miaraka aminay eto indray androany a isaky ny amin'ny sivy sasany alina tahaka an'izao dia inoko fa alohana Bavolovasoa dia inoko fa raha iarakontsika anatin'ny adin'indray sasany latsaka dia ahery ianao miala eto alleloia eno hiritsika hivavakantsika eno toritentsika hifampaheritsika dia matoky aho fa tsy tahaka nidirinao teto ny voanao eto androany fa mahery ianao mivoaka eto raha kivikivy zany anao miditra eto raha efa mahery moa anao a dia mbola hery bebe kokoa indray ianao omany ny baiboly omany ny stylo mangala toerana tsara fa hifampaheritsika mialohan'ny atorianao no zavatra mahafinaritra no renao halleloia dia tsy mba nofo ratsy ianao fa nofo tsara tahiny tompo raha Jonatana Anabaviama dia tahiny tompo ary a isika tsirairay avy fiadana tompo anapaka anatsika tsirairay avy zay manaraka an'izao fandarana zao any tokantrano rehetrarehetra any a ny fanamasina any a mangy antsika tsirairay avy a ao anatin'izao fotoana mamitsika dia mamitsika zao faly a mahitanao a na vitany tontolo andro indray tsika vitany androany hiasika andram-pitso indray tsika dia aza manahy ianao Andriamanitra andamina andram-pitsonao a anabavy anakarita anabavy marirapa tahiny Jesosy milohan'ny zavatra rehetra aloha dia andao tsika hivavaka hoe tsika mivavaka tsika tsy maintsy mivavaka foana tsika mivavaka zao fandarantsika zao mba ho feno fanatrehan'Andriamanitra tokoa ka andao ampandrotsika raha latsika tojo a hivavaka ho an'ny fandarana tahiny tompo raha latojo avany Alemaina mbola manerina fiarabana amintsika tsirairay avy zay tonga somatsara eto amin'izao afaka fiambenana zao a dia manona fedana ny tompo anapaka amintsika tsirairay avy araka hivavaka tsika anoantsika ny fotoana ry rainay eo rainay be fitiavana rainay be famindrapo tonga somatsara eto indray izay Andriamanitra eno zay lasainao aminay Andriamanitra ka manangila tsofina mihitsy anay eno anao mitenena mihitsy Andriamanitra tendreo mihitsy ny lelan'ny mpanomponao Andriamanitra zay hitondra ny afatra anao androany zay nitendrenao hitondra ny afatra anao dia tena hoe Andriamanitra ho sabatra ro lela anapaka tiaponay tsirairay avy ianao Andriamanitra nefa hikarakara ny ara-pananay efa anokatra amin'ny masom-pananay Andriamanitra ahafahanay mandray an'izany afatra mamy avy aminao zany afatra fampaherezana avy aminao zany Andriamanitra dia rakofa rano Jesosy Kristy masina Andriamanitra connexionnay mba andeha somatsara mba hoenonay tsara mba tsy ho tapatapaka zany afatra anao zany Andriamanitra fa tena horenay tsara dia zay ny andalana Andriamanitra dia ianao ny tantana anazy mbola eo am-perinasana mbola misy zavatra saniny Andriamanitra dia ianao ny anafaingana an'izany dia mba vita somatsara dia hiaraka fampahery aminay eto izy dia mamela tompony elokanay ary mamindrafo aminay fahampalota zay rakofa rano Jesosy masina mihitsy Andriamanitra anay tsirairay avy reto fa tena hoe avita heno tsara tena hoe andray an'izany afatra anao zany Andriamanitra dia voninahitra ny tompo dia ho anao rery any misaratana
teo anao iray ihany koa. Ao koa Andriamanitra ny izay hivavaka ho an'ny firenena dia ianao koa ny hanendry ny lelany dia izay ataonay rehetrarehetra Andriamanitra dia engany voninahitra ny anaranao. Dia sy mbola azo atao mivavaka Andriamanitra dia engany ianao ny hanatanteraka izany amin'ny famindraponao lehibe sy mahagaga. Tiana ianao Andriamanitra. Haleloia. Amen. Aleloia. Saotra betsaka andralatoditsika tao anatin'izay vavaka izay. Iano irarytsika taka ny mazatra ny mboatsika azy dia tiritira mahafinaritra be ity efa fianotsika eto ihany izy ity sady iran'ny havatsika ihany satria havana akaiky mampionina zokony mampionina lamatoty izy menakavy kely reto miry reto dia menofinaritra ary tsika rehetrarehetra ampionony dia ampionanao any Jesosy aiza daholo ry kambody kely sy ry tsy manan-kelofana sy ry mampalahelo kely fa Jesosy ihany momba antsika amin'ity androany ity dia menofinaritra ary ampionony ahoatran'izany mirabany Sidonie, Fifi Rabsa, Rodine, Bea Marie, Noélie Fantou, Marie Rafy efa nanapaka tao ndao ary Rindra Ramialson ndao ary menofinaritra tsika rehetrarehetra ary rasoary menofinaritra isika tsirairay avy anatin'ny tirity ny voninahitr'Andriamanitra. Aleluia. Jesosy ny tompontsika sehoantsika ny Jesosy zany androany.
jesosy ny ampinga serintsika ary havana malala ary raha tsisy an' jesosy ny fiainantsika dia tsy haiko hoe ohatrany ahoana aloha ny ianao e fa ny anay aloha dia tsisy azo ny jerena raha tsy hoe jesosy a dia isaotrantsika an'Andriamanitra izany hira mahafinaritra be izany a dia matoka fanampahirantsika rehetrarehetra izany tenin'Andriamanitra izany iano izany hira izany iano tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao a hoentin-dralantsika Jonathan izy amin'ity androany ity a matoka fa efa eo akaikinao eo ny baiboly a dia iano tenin'Andriamanitra tsika fa mizarazaraiko kely aminao ty halleloia za rehefa nalina nanofy a tena nanofy a tena taitra be mihitsy a tamin'ny alina fa tena ohatrany hoe tena izy ny zavatra nonofisiko nanofy aho hoe tao amin'ny tranonay hono zany tany amin'ny tranon'ny mamanay ny Akadivato zany izay moa ny tanindrazanay eo Akadivato dia ohatrany mangadiady be eo zany eo androanay satria toerana misy ny trano hoe somary avoavo izay dia hoe tsy hita intsony hoe trano teo manodidina teo dia lasa mahita ery ambany ery hita daholo amin'ny ho antsika izay mponina eny misy ny ampandrana sy ny karazany iny feno taninan'andrano be dia be izay dia feno trano dia misy roplanina misy an'ireny ohatry ny mihigy ireny zany misy mihigy ireny zany dia ohatrany hoe mihigy tamin'ny androntsika tany Madagasikara le fa tsy mihigy fa mihigy mihitsy moa ny zavatra tenenin'ilay olona hoay ireny misy mihigy dia misy roplanina le avion de chasse ireny zany mandeha tonga dia mianjera eo amin'ilay tanàna eo ambany eo dia miparitaka to dia afo to dia mipoaka tonga dia misy trano be dia be to dia mipoaka to dia may dia taitra be naty za vao andeha haka telefona hono anake hoe hanao en direct ilay izy ampisehoako anareo a dia ny fotoana nympidiko dia indray efa nisy roplanina iray tonga dia nandeha dia mipoaka tamina trano avoavy eo ampandrana izay dia paritaka dia ankoko amin'izay hony misy filazana amin'ny ohatra misy filazana zany neny daholo amin'izay ny roplanina izany hoe mbola voaroa hitako ny poaka fa ho be dia be amin'izay ny poaka dia fantatro fa tsy maintsy hipoaka daholo amin'izay eo manodidina eo satria ery alavitra eo ilay izy mipoaka any lasa niditra tany an-trano dia rehefa niditra tao an-trano dia ireo ny ankonako dia nivoaiko ny armoara dia navoakako akanjo fetinay mandeha mivavaka namoaka akanjo nampiakanjoko daholo ny zanako ny vadiko efa miakanjo nampiakanjona akanjo fetina mivavaka zany dia mieritreritra hoe ny fiara manaona ny gazoalina ny fiara efa misy gazoalina lasa iomana andeha hitsoaka eo fa tena efa izany ny feona roplanina hienjera zany hoe na hoe na oenga tsy maintsy enjera eo amin'ny toerana misy anay tena taitra be aho tamin'izay nofiko izay dia zao niany tsy hoahako fotsiny tamin'ilay izy avoay ny akanjonao avoay ny fitafianao mitafia an'ilay akanjo fotsiny fahamarinana sy ny fahamasinana ianao fa efa akaiky ny farany za aloha rahavana tena resy lahatra le nofy hitako alina tena taitra be satria misy fotoana ianao manofy dia ohatrany tsapatsapanao eny ohatra manofy fa le maritra zavatra tena niainako izany tena hoe tena tany anatin'ny fokotany tena fenofeno be mihitsy rehefa taitra fa tena mahatsiravina nge rehefa izany hitako hoe roplanina mipoaka izany tena miparitaka tena to dia may daholo to dia mipoaka daholo ny trano eo tonga dia zavatra mahatsiravina lasa niditra dia nivoaiko angena ny armoara tena fanaovako akanjo ny zanako akanjo fetina mivavaka ry havana malala dia mba zaraiko aminao izay inona moa nofy fa za teny aminao fa zany zavatra zany tsy ho ela koa zany dia ikiranga dia samy miomana foana andro aman'alina fa amin'ny fiavian'ny tompontsika izany dia amin'ny fotoana tsy ampoizina ary raha ny fandiniantsika dia efa tsy ho ela izany ka dia mahereza dia mitafia halleloia mitafia tafio ny fahamarinana tafio ny fahamasinana amin'izao fotoana izao ary izany rehetrarehetra izany dia zavatra tsy miafina amintsika izany na nanofy na tsy nanofy daoko ho fantatrao isan'andro zay manafatra aminao foana raha pisy raha tsy tonga Jesosy satria dia mieritreritsika fa Jesosy izany possible eto ampanaovantsika fandarana eto ny tonga Jesosy possible
possible tena eto tsy hitanareo tampoka ohatra ataoko amainina zany ko za mba te ho tonga am'izany io sisany hitanareo décoration riny ho any zay sanatria nareo tsisy ahitan'izany ntsony ny olona ny anaty boîte de nuit mbola mangalatra mijerijery ny fandarantsika sisa mahita hoe to tsisy ninona ntsony de mitorona eo io zay efa andratondray mpimaso e de efa veloma ary tany a ka za te teny amintsika hoe mahereza de miambena fa akaiky le tiatsika akaiky ny fampakarana de maherezitsika rehetrarehetra daohatsika irabandralahy tititery anapavilantonirina preta tompo a preta marijo angela tsaroko foana anapavy angela hoe vomfo zao izy io vao avy nanisy réveil a anapaviaja anapavy tantely denis elaela ndray tsy hitako teto a ianitra nirina tsisy tsiny mihitsy zany zavatra voapotsitra ho any tsy maninona za fa efa iraha malala fa misy ny voapotsipotsitra ho azy mamavalitina ianitra riny kely izy tsy maninona zany e de ho tahin'andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra zay rehetra tirira albenja tahiny tompo a itody raha onysoa miravantsika rehetra ndao ary eno tenin'andriamanitra amizay ary tsika iaraka anjavona daholo tsika zay ny faniritsika tsika reo iaranjavo tonga de tsy hitantsony efa ny andra ho any lanitra misy anapavy zay androany ny teny tamiko tena tsy de afaka manaraka anareo ntsony fa de eny amy raha ho any lanitra tsika miona raha ohatra indray hoe tsy fakahity reny ntsony mbola ifakahity tsika halleloia ndao ary a marina ny tenin'ny anapavy ianitra niriny io a vao zay mivady ny resaka an'io mihitsiny alohan'ny idirisika amy ten'andriamanitra tena marina ironareo tsara mandini tokoa nkenareo e taloha tsika za ry avana taloha tena nahity mihitsy ny fotoana io elaela vao ariva ny andro a misy zavatra azonao atao be deabe fa zao tena eritreto hoe vao alina tsika niona ohatrany hoe tamin'ny marainy tsika niona iny tena marina ny teny anabavy ianitra niriny io a fa tena misosososo be le andro maika koa andriamanitra hitatsika misy olona mbola tia novonjenao elana nenina ao ambadimbadika ao a de ianao efa avy ny elana nenina efa ao ambala de aza mihetsiketsika ntsony a aza mihetsiketsika ao jerosalema ntsony a ho avy jesosy zay ary nela fa ndao ian'ny ten'andriamanitra sika rahalahy jonatana hitondratsika ten'andriamanitra am'ty androany ty tahiny tompo rahalahy jonatana de mbola faly manonona ny fiadanany tompo amintsika tsiraray avy aho tratran'izao alina manginy zao a de andeha hiaraka hivavaka ary tsika miatraka ny fotoana am-pelantanan'andriamanitra mbola hiaraka hivavaka tsika raha tsara indrindra mbola velom-pisaorana anao indray no ny fonay am'izao ora sy taona zao a noho ny amin'ny fahasoavana zay nomenao jesosy noho ny amin'ny famindram-ponao ka mbola afaka miaraka eto indray zay am'izao ora sy taona zao mbola misaotra jesosy satria de mbola nomenao hery zay tamin'ity androany ity nomenao tanjaka nomenao fahasalamana mbola nomenao rivotra iainana nomenao fahazavana jesosy eo zany rehetra zany de nomenao anay mamem-pona jesosy tsy mba nitaky vola taminay ianao tsy nitaky zavatra taminay ianao jesosy fa fitiavanao nanomezanao an'izany rehetra zany ka de misaotra ny anaranao masina zay am'izao ankehitriny zao a ame voninahitra anao mitsoka anao satria andriamanitra lehibe ianao andriamanitra mendrika ny ankalazaina loatra ny anaranao ka zany mbola hiderana ny anaranao ankalazaina ny anaranao am'izao andro an'io zao de raha miatraka an'izao fotoana eto am-pelantananao zao indray jesosy zay a mangataka ny fanatrehan'ny fanemasinao jesosy tena mieno an'izao fotoana zao mangataka aminao a jesosy a ny teny rehetra zay hotoriana jesosy de tena hiatra ty amin'ny fiainanay jesosy tena hipaka ty anatin'ny fonay de tena mankatoavana amin'ny fiainanay jesosy a de ny mpanomponao raha hitory an'izany teny zany de ianao mihitsy ny ianao ny teny eo am-bavany ianao mihitsy jesosy io ny amin'ny teny mpanomponao de ny vavaka ao amin'ny firenena jesosy efa ankino am-pelantananao koa jesosy a satria de mafy zany mahazo ny firenenay zany de ankino am-pelantananao daholo jesosy a zay fotoana ataonay eto am'izao andro ankehitriny zao de raha misy voataka mivavaka jesosy de ianao mahalala an'izay mahasoa anay a de misaotra ray tsara indrindra ankinoko aminao za mivavaka izany a alleluia amen de mbola faly manona fiadanany tompo amintsika tsiraray avy am'izao andro ankehitriny zao a de andre anten'andriamanitra avy hatrany ary tsika ry havana malala de raiso ny baibolinao a fa andray fampaherezantsika andray fampianarantsika raha kivikivy ianao de ampahery anao indray ny tenin'andriamanitra
Dia ny teny izay horenesantsika amin'ity androandroany ity dia hitantsika ao amin'ny Josoa. Ao amin'ny Josoa toko voalohany ny andinin'ny fahavalo. Josoa toko voalohany ny andinin'ny fahavalo. Dia rehefa hita izany teny izany dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aoka tsy hiala amin'ny fahavanao ity bokin'ny lalàna ity, fa sainsainao andro aman'alina hitandremanao anao araka izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia lavorara ny lalanao ianao sady ambinina. Amen. Raha findipitiantsika kely ry havana malala ity tantaran'i Josoa ity dia izao Josoa ry havana malala amin'ny tompo dia solon'ny Mosesy. Raha maty Mosesy dia naniraka mpanompo anankiray n'Andriamanitra hisolo an'i Mosesy hitondra an'ireto zanak'Israely reto amin'ny zavatra rehetra ary hitari-dalana ny zanak'Israely dia nanindry an'i Josoa Andriamanitra. Dia izao ry havana, araka ilay teny vakiantsika teo dia vao nandray an'izany fanampahany izany Josoa dia izao ny teny tonga tamin'ny Josoa voalohany indrindra hoe aoka hozy izy ny tenin'Andriamanitra tsy hala aminao, tsy hala amin'ny vavanao ity bokin'ny lalàna ity, fa sainsainao andro aman'alina hozy ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ry havana tsy niteny tamin'i Josoa hoe sainsaino izay fomba ivoan'ireto zanak'Israely reto amin'ny ranon Jordana, na hoe sainsaino ny sakafo omenao an'ireto zanak'Israely reto. Izany ry havana ny tenin'Andriamanitra tonga tamin'i Josoa. Fa hozy Andriamanitra tamin'i Josoa hoe aoka tsy hala ny vavanao hozy izy ity bokin'ny lalàna ity, fa sainsainao andro aman'alina. Ny bokin'ny lalàna nasain'Andriamanitra ny sainsain'i Josoa. Tsy ny problème, tsy ny fomba ialan'ny zanak'Israely amin'ny tany ao amin'ny toerana izay misy azy, fa ny bokin'ny lalàna no asain'Andriamanitra ho sainsain'i Josoa. Dia androany koa ry havana malala, Andriamanitra te hiteny aminah sy aminao an'izany hoe sainsaino ny bokin'ny lalàna. Ianao ry havana malala, mety ao anatin'ny zavatra sarotra ianao, tsy haiko ny zavatra sainsainao. Mety misainsaina problème ianao, misy olana mitrangy amin'ny fiainanao dia tady olona ianao hoe izao ty olona ty mety hanafaka an'ity problème ity, na hoe izao ny vahaolana. Fa androalony ny Andriamanitra miteny anao hoe sainsaino ny tenin'Andriamanitra. Fa izao ry havana, fisainsainana ny tenin'Andriamanitra dia tsy fandaniam-potoana izany, tsy fandanian'andro amin'ny fiainanao izany ry havana, fa dia misy vokany tsara amin'ny fiainantsika tsirairay avy izany. Izao ry havana, hozy ny tenin'Andriamanitra hoe ary amin'izany hozy izy dia lavorara ny lalanao ianao sady ambinina. Tsara izany ry havana. Raha misainsaina ny tenin'Andriamanitra isika ry havana dia ho ambinin'Andriamanitra ny lalantsika, lavorara ny diantsika Andriamanitra. Izao ry havana, Josoa ry havana, maro ny zavatra nataon'izany Josoa izany, maro ny fahagagana vitan'izany Josoa izany noho ny amin'ny fisainsainana ny tenin'Andriamanitra. Josoa ry havana, raha niaraka ny zanak'Israely andeha hitan'ny Jordana, vakiantsika mihitsy izay tenin'Andriamanitra izay. Ao amin'ny Josoa toko fahatelo ao misy an'izay teny izay. Ao amin'ny Josoa toko fahatelo ny andinin'ny faha-efatra ambin'ny folo dia vakiantsika izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary raha niala tamin'ilay ny hitan'ny Jordana ny olona ary misorona nitondra ny fiara fanekena eo alohan'ny olona ka tonga teo a Jordana izay nitondra ny fiara, ary naroboky ny mpisorona izay nitondra ny fiara tamin'ny sisin-drano ny tongony, fa tondra ka mihoatra ny morony rehetra Jordana mandritra ny fararano, dia nijanona ny rano izay nidina avy tany ambony ka tonga toy ny atotan-javatra tery alavitra ery, dia tery amin'ny tanàna Adama izay eo anilan'ny Zaretana. Eny, tapaka tokoa ny rano izay nidina ho any amin'ny ranomasin'ny tany dia ny ranomasy sira, ary ny olona dia nita tandrifin'ny Jeriko. Aleloia. Izany ry havana, ty rano Jordana ty ry havana dia tsy rano kelikely ty, tsy hoe rano tahaka ny ranon'Anosy, fa tena hoe rano be izany, tena ngeza ny rano izany. Fa izao ry havana malala, Josoa ry havana malala, raha ny sainsaina ny tenin'Andriamanitra, nanao ny tenin'Andriamanitra tao am-bavany, reny tenin'Andriamanitra be da be teny fikasana ao anatin'ny Baiboly reny nataon'i Josoa tao am-bavany. Jesosy io, ianao milaza fa ombanao, Jesosy ianao milaza fa tsy hamelana irery ianao,
zany ry havana nataon'ny Josoa, zany ny sainisainy, zany ny teneny teo am-bavana. Dia izao ry havana ny zava-mahagaga, ilay rano be teo nataon'Andriamanitra ho tahaka ny atotany zavatra hozy ny tenin'Andriamanitra. Ny janony tsy nihetsika intsony ny rano, ary dia inona afaka nandeha teo ny zanak'Israely, dia nihitany zany rano zany ka dia tonga tany amin'ny tanin'i Jeriko. Zany ry havana ny fahagagana, zany ry havana ny vokan'ny fisainsainana ny tenin'Andriamanitra, vokan'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Dia miasa Andriamanitra, malavorary ny diantsika Andriamanitra. Dia izao ry havana malala, ianao averiko ihany raha misy zavatra manahirana ny sainao, raha misy zavatra mety mampieritreritra anao, mety makivy anao, izao ry havana, aza atao ireny mabana ny sainao, aza atao ireny ny tena mangeja ny sainao. Fa manomboka androany ry havana, andao ny ten'Andriamanitra no sainsaintsika, ny ten'Andriamanitra ny ainantsika, ny ten'Andriamanitra atao anaty baiboly ato ry havana dia maro ombanao, zanako ianao, santanako ianao, didiko ianao, reny teny reny ry havana nandeha ho sainsaintsika rehefa anaty olantsika, rehefa anaty zavatra ady sarotsika, dia reny ho sainsaintsika. Fa izao raha zany no ataontsika dia alavorary ny diantsika Andriamanitra, ary ombantsika amin'izay zavatra rehetra atao. Dia voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany, fa ny fiadanana kosa no ho anapaka ny fontsika tsiraray avy. Halleloia, amen. Halleloia. Saotra betsaka rahala Jonatana ankasitraka. Dia tahian'Andriamanitra ianao, aoka tsy ala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity, fa saintsaina andro aman'alina hitandremanao anao araka izay rehetra voasoratra ao, ary amin'izany dia alavorary ny lalanao ianao sady ambininy. Halleloia, lavorary. Lavorary ny zavatra kinasa hoy ny fomba fiteny, vita lavorary ny zavatra rehetrarehetra. Mikarakara fety, mikarakara zavatra dia lavorary, vita tsara izy ny dikan'io, lavorary, lamina tsara. Halleloia. Misy lalana lavitra be iangan'i Josoa teto, andimby amin'ny Mosesy izany tsy mora, tsy mora. Ary ny tena marina, tsy hoe ny mafindrindra ny vitan'i Mosesy dia moramora ny an'i Josoa, fa samy manana ny anitra ho azy, ny adidy sy andraikitra ny men'Andriamanitra anazy mianaka reto ry havana malala. Tena hitondra reto olona maditra. Izay Josoa ihany dia efa nahita andreo fa renge taranaka maditra e. Josoa nge efa nika ny vonon'ireo e. Josoa nge rehefa nipasika ny vonon'ny zanak'Israely. Rehefa le niteny hoe andao hiakatra fanomen'Andriamanitra antsika ny tany Kanana, izy Kaleba saika ny vonon'ireo. Izany hoe hitondra zaza maditra. Mafy zany e. Mafy zany ry havako malala. Hatramin'izay Mosesy tena fotsy volo mihitsy Mosesy tamin'ireo. Fotsy rora ihany koa. Sasatry ny mihodina, sasatry ny tena hoe tena taranaka maditra ny zanak'Israely ry havana. Andray anjara, andraikitra ngezabe izy. Andininy faharoa, efa maty Mosesy mpanoko, koa mitsangana mitahy ity Jordany ity ianao sy ireo olona rehetra ho any amin'ny tany izay omeko azy, dia ny zanak'Israely. Ny tany rehetra izay hodiavin'ny faladianareo dia efa nomeko anareo arak'izay voalazako tamin'i Mosesy. Halleloia. Misy zavatra ngezabe. Dingana voalohany hitan'ny Jordany. Dingana ray ngezabe. Nitany ranomasina mena, fiainana ray miova. Misy fiainana ho adinonao dia fiainana vaovao. Ao ambadiky ny ranomasina mena, fiainana vaovao. Tsisy idirany amin'ny tarintsony. Na ny tany hitsahanao ary hafa. Ao ambadiky ny ranomasina mena dia misy zavatra adinonao, ny eso sy ny latsa ny fahatanoranao, fa misy avenira vaovao misokatra eo aminao. Tahaka izany koa eto amin'ny Jordany. Hiampita ny Jordany ary Josoa indray nitarika. Io izany ny fanadinana voalohany ho an'i Josoa. Izao nefa ry havana malala,
sarotra zany sarotra be mihitsy sy nitondran'ireo olo reo iampita olona tsy manam-ponono reo olona zatra mimonomonina olona zatra miverin-dalana entina mipita amin'io ny Jordan noho ny Jordan dia ngeza ary mandeha mafy izy rehefa fahavaratra tena mandeha mafy ohatran'ireny mandeha mafy mazaka olona mazaka mahery be zany ny courant ny rano iny tena misy courant be mihitsy n'le rano zao ny tenin'Andriamanitra andiny fadimy tsisy olona janona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao tsodrano zany mahafinaritra be mazany tsodrano zany tsisy olona janona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao ina le ajanona tsy misy olona hoe contranao zany ka ajanona eo anoloanao resinao daholy lavinao daholy podikao daholy tsy misy zany ijanona eo anoloanao fa resy daholy midaraboka daholy tonga dia tokony men'Andriamanitra ry havana malala Andriamanitra ange ry havana rehefa mahafantatra ny zavatra ilaintsika eo aloha dia tokony mena antsika voalohany ary ny hoe men'Andriamanitra toky ianao na firy ninona zavatra lalovanao alleloia fandresena efa homanin'Andriamanitra anao tsisy ajanona eo anoloantsika ny olana misy eto an-tany hita olana fa ny olana tsisy ajanona eo anoloanao raha mba raisinao koa zany tsodrano raisiny Josoa zany alleloia tahaka nombako Mosesy nombako anao koa tsy andao nahafoy anao alleloia ka io mipasipasy io tsodrano io dia mipasipasy mety tsy voatery tenenina frazy ohatran'io tsy voatery ny tenenina hoe mot par mot ohatran'io ry havana malala ireo fehezanteny maromaro ireo fa io tsodrano io afatra io dia nampita ho an'izay olona rehetra tao aoriana dia nitoy vakana misy ny atao hoe rojom-bavaka le vavaka tsy mety tapitra ohatra hanao rojom-bavaka tsika mandritra ny 4 ora dia samy manadiny indray avy anjarako amin'ny folo ka hatramin'ny 12 anjarako amin'ny 12 ka hatramin'ny ohatr'izany fa io koa rojona tsodrano tsy tapaka io tsy tapaka Andriamanitra dia mitsodrano olona ohatran'io foana alleloia mahery iza sy mahatanjaha fa ianao no andova ity firenena ity izay nianana tamin'ny raza no menao ko mahery iza sy mahatanjaha tsara ianao hitandremanao araka izay lalàna rehetra izay nanditiko amin'ny Mosesy mpanompoka aza miala aminy na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia mba hambininy ianao amin'izay rehetra ataonao aza miala aminy na amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia misy fefy zany mitondra antsika mahitsy ny tenin'Andriamanitra hoy izy Paoly hoe voageja manodidina izay nefa tsy tery inona mangeja ny Paoly fahazaran-dratsy hoe tsy amin'izany intsony izy fa hotana hoe tsy zany intsony izy reny sady mangeja manodidina no manery no mamatotra no mamono fa ny tenin'Andriamanitra ny didin'Andriamanitra ry havana dia mangeja antsika manodidina ny ondry dia zao tahaka an'io atao anaty vala rehefa tonga ny fotoana mba asiana fefy kely mba hamehezana hoe hatreto ny toerana misy tsika reto rehefa teny Andriamanitra hoe ao amin'ny valan'ny fanompoana dia misy vala tsy hita maso dia misy zavatra mamefa antsika tsy hita maso dia ho an'ny olona tsy mbola ra-panahy io vala io manery anazy manery mahatonga tery dia tsy afaka mivoakery ve za dia tsy afaka ato koa toa misy fefy dia tsy afaka makery mba irikely fotsiny moa ny zavatra tiana le tsy mety efa io ny vala io tenin'Andriamanitra io didin'Andriamanitra lalànan'Andriamanitra dia ozy ny olona tsy tiako tsy mety amiko za nga ombo no atao anaty vala fefena ho an'ny olona ny didin'Andriamanitra famefena fa ho an'ny ondry tsy famefena fa fiarovana ny didin'Andriamanitra ry havana ho an'ny olona ra-panahy ho an'ny olona mahazo tsara mahafantatra an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia tia azy ny olona ngeravana rehefa tsy tian'Andriamanitra dia raisina zavatra ratsy ny ataon'Andriamanitra
misy fotoana zao a rehefa any amin'ny firenena efa misy firenena ray rehefa tianao ohatra ny filoham-pirenena zay ataony iny tia mety daholo mahafinaritra teo rehefa tsy tianao iny filoham-pirenena zay ataony iny tsisy mety daholo ny olona rehefa tsy tian'Andriamanitra zay zavatra ataon'Andriamanitra tsy mety aminy daholo rehefa tsy mbola ara-panahy izy fa ny olona anankiray tian'Andriamanitra miara-mandeha amin'Andriamanitra dia mahafantatra fa ny zavatra rehetra izay ataon'Andriamanitra dia ataony fitiavana an'iny olona iny. Ny didin'Andriamanitra ray avana dia karazana balizy mba tsy handehanantsika amin'ny ankavia sy amin'ny ankavanana. Fa misy zavatra mifehy antsika. Vao mitady Biblia isika dia tadidintsika ay misy teny manao ohatr'izao. Vao andeha Biblia ay tsy ny zavatra rehetra no manenty izy ity ny alleloia zafady kely misy zavatra foana mampatsiahy antsika tenin'Andriamanitra ten'Andriamanitra mampatsiahy antsika foana vao andeha ay tsy sitrapon'Andriamanitra izao andeha tsy sitrapon'Andriamanitra ho an'ny olona ay zay indrindra tsy sitrapon'Andriamanitra nisy olona nampaherezinay taloha dia sarotra be ny nampaherezana zany olona zany sarotra satria mamesavesa rehefa ampianarina misy hoe zao avy zavatra tsy mety amintsika ranabavy tsy mety amintsika intsony le manao zavatra ohatr'izao rehefa mampahery azy ianao dia mitantara an'ireny ny zavatra tena le anona tany hay manisy fety tany am-piasana ry anadaratsy sy ry anabavy miaravavy mampianina tena crevette betana atsika efa tsy mahazo mihinana an'ireny intsony dia fa ny olona mihinana za tsy mihinana ka fa crevette be matavy ry havana tenin'Andriamanitra ialohavana teny fikasana be dia be ary ianao mila ambinina ianao dia tanteraka aminao ambinina an'ireo teny fikasana ireo misy zavatra be dia be tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra teny fikasana tsodrano fa iny tsy natao an'ny olona rehetrarehetra tsy natao an'ny olona manao amainina ho tahiny ianao raha miditra ho teninao mivoaka amen ho zay ianao rehefa sady tsy natao an'ny olona rehetrarehetra fa natao an'izy natao an'ilay olona ao anatin'ilay izy ao anatin'ilay izy tsisy olona janona eo anoloanao fa omba sy mahay reza sy mahatanjah ianao mahay reza sy mahatanjah tsara ianao amin'ny diny fafito hitandremanao anao araka ny lalàna rehetra izay nandidiny Mosesy mpanompoka anao mila mahery koa dia mila matanjaka koa mitandrina an'ireo eny tsara koa mahay reza sy mahatanjah tsara ianao hitandremanao mila mahery tandrina didin'Andriamanitra any koa zavana miravina mila nytia dia mila nyty tsy ampy ty fa tsy maintsy miampy an'ity tsy maintsy misy fotoana ianao manamafy loana hoe ataoko ty satria tiako Andriamanitra tsy mora manatanteraka didin'Andriamanitra na dia amin'ny mason'ny olona fotsiny zay nanapavy izay tena zaho izy izy tena ahelikeliky mivadika noho nanao zipo lava sitrapony devoly mihitsy aloha satry ny devoly anao an'le ahatra ty amin'ny potipe le makafanan'ny lehilahy rehetra zay sitrapon'Andriamanitra ianao manao zipo lava ohatrany ahelikeliky mivadika ohatrany hoe tena vehivavy tsy dia makaiza intsony ihany rehefa manao zipo lava mora sa sarotra mahatonga ny Andriamanitra miteny hoe mahay reza dia mahatanjah ianao dia tandremo ny didin'Andriamanitra nga mora tamintsika zao misy anabavy ranabavy jeny zao raha tsy manao anarana fa ampairezana antsika koa zany tena any am-piasana izy tonga dia tao anatin'ny fotoana niarahany tamintsika to dia niova tsy mihinana an'ireto intsony any tsy mihinana zava-padina intsony gaga ny am-piasana nanomboka oviana nanomboka tamin'izany vavaka izy gaga ianao dia ohatra hoe efa nanomboka nafantatra ny marina izy tsy mihinana an'io intsony dia hanin'ny olona andro sabata izy ny olona mivoaka mandeha miantsena manao shopping izy
miondrikondrika mandohalika eo tokantrano ao mety esoeson'ny olona mora zany sa sarotra sarotra zany fo ny tena ndrany mahereza sy mahatanjaha ianao hitandremanao ny tena marina ny ilana hery ry havana malala ao amin'Andriamanitra tsy ny fanakananao ny ranony Jordana janona tsisy vitanao zany na kely ary iza mahavita manajanona ny ranony Jordana iza olombelona iza tsisy na de ny tena Jesosy ny zavatra rehetra hainy mino ye ka Jordana ka Josoa nino hainy nanajanona ny olony Jordana tsy noho ny heriny Andriamanitra mahay zany fisy tsy mahay fa ny hainy Josoa tena mitandrina ny didin'Andriamanitra ary io zavatra io hain'ny olona rehetra rehetra io tsy mila fianarana zany tsy mila tsy sininina faraka ny teko atao hoe mila nyty anao de mila nyty mila fosaina sy mifanahy halleloia tsy hainao ny mampijanona ny Jordana zany tsy hainao zany fa ny hainao tandrina ny didin'Andriamanitra makatoa an'Andriamanitra mahatonga an'Andriamanitra miteny manao hoe mahereza sy mahatanjaha ianao le mahereza sy mahatanjaha tsy hoe mahereza mahatanjaha de andana mitondra angady de midana mitondra an'izao fa ho ajanonao ange ion'ny Jordana tsia mahereza de mahatanjaha mitandrina ny didin'Andriamanitra fa rehefa vitanao fotsiny io anany sisa hozy Andriamanitra alleloia zay keny hoe ko mahereza sy mahatanjaha tsara ianao hitandremanao anao araka zay lalàna rehetra zay nadidiko Mosesy mpanompoko anao aza miala aminy tsy mora ho azy zany mila hoe mahereza de mahatanjaha aza miala amin'ny aza miala amin'ny akavanana alleloia mba hanina mba hambinina ny mitady fanambinana io tsy mora io tsy mora io tsy mora io matoy tsy vitan'ny olona rehetra de tsy mora io tsy ny olona rehetra ny mahavitan'izany inona nataon'ny olona rehetra am'izao fotoana zao satria tsy vitan'le izy satria mafy am'le izy de tedavana verse anamoramorana an'le izy Jesosy hoy Jesosy za tsy tonga andrava fanatanteraka fa misy any nefa lalàna zay ndravan'i Jesosy misy ny atao hoe lalàna mampifanditra misy lalàna mavesatra be ndravain'i Jesosy ohatra misy lalàna fa ny vehivavy mitsidra tsy mahazo miditra am-piangonana ohatra ravain'i Jesosy zany ohatra tsy maintsy misasa tanana efa misakafo tsy azo atao mihitsy fa sasanatra ty ny tanan'i Jesosy reny ndravain'i Jesosy maso solon'ny maso aina solon'ny aina tao amin'ny testamenta ndravain'i Jesosy zavatra maromaro tena nisy tokoa ndravain'i Jesosy zany hoe tsy lay didy nanavesatra fa Jesosy tsy nandrava mihitsy hoe miakatra teo ambony hazo zay de hoany taolo am'izay zay tianareo hoanina de maintsy ny olona miteny an'izany hoe Jesosy honya efa andro taloha zany efa maty Jesosy de nidiovina taolo am'izay ny kosoa sy ny rehetrarehetra mahampalahelo nge Jesosy zany ry havany tsika ry havany efa sika tsy voadio anavotra tsika Jesosy neka teo Getsemane efa nangato ke raha azo atao ray io de soriaviko ty kapoaka ity tsika amin'ny olona mbola diovina mafy tamin'i Jesosy ny raha zany akary teo ambony hazo fijaliana de aza ambanino ohatr'izany kosa Jesosy ry havana malala hoe nanadiko soa hoe nanadiko soa azo hoanina hono ny karan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana nefa tsika rehefa tena nitsotsofina vo voadio ry havana malala aza atao an'izany rehefa zay fa nateneniko nareo nampanopin'Andriamanitra meno an'ity na olon-tsotra rehefa tena nakisoa nareo tena zava-padiny de hoanina de tena hoe tsara le izy de hoaninay ohatranay taloha nino zany ninona zany taloha tsy ninona fatsirena reo taloha mandrapahitako ny marina tao amin'ny baiboly fa zao aza tena aza Jesosy ny ampangainareo anadio zavatra maloto izay efa nitenin'Andriamanitra hatramin'izay maloto ajantsika eny amin'iny fa ny tiako tenena de zao tsy mora io mitandrina didin'Andriamanitra io tsy mora io
na de atao ke anao iteny any ampiasana hoe za tsy afaka miasa rehefa sabata fa za hitandrinandro sabata tsy moro zany ilana atsika hoe mahereza sy mahatanjah ianao hitandrina an'ireo io ny dingana mafy io ny dingana mafy io zany hoe nao rery zany ny joro a eny amin'ny tanàna misy anao eteny andro a mampionona rery ny lava zipo be ohatrany hoe tsy manana zipo afa-tsy le tamin'ny andro zipo mamanotalonga ambiny ny olona rehetra tonga de aika eteko mafana be ny andro ka mora ny mijery any masony olona mampionona moa matetika tratran'izay izy mantsy ohatrany somary karanarana endrika izay de ohatrany very olona hoe marokanina sa tunisiana ohatrany zarazara hoditra ty amin'ny fijerin'ny olona aty aminay koa moa tanàna somary tsy de misy vahiny de ny olona ty somary mahita anao ndraindray tsy mora na de ianao eny anivon'ny namana sy ny fianakaviana rehefa tonga very de manaantitra tena mihitsy ny ianareo zany ka de tsisy akamanjao fa tsy tony mirezarezy tony tsy mora nefa zao sitrapon'Andriamanitra ireny satria fahamasinany ireny fa ozy ny ten'Andriamanitra tamin'ny Josoa mahereza sy mahatanjah ianao mba hitandremanao anao zay araka zay lalaina rehetra zay nadidiko ho Mosesy Mpanompo aza miala aminy aza miala aminy tsy mora ka manodidina avisy avanana nge raha fa misy zavatra mampite hiala mampite hiala anao ohatra mampite hivoaka ny didin'Andriamanitra hoay re misy paomanieva hoay re misy an'izao ohatra ny te hiala de mety fiara mba mivoaka kely fotsiny mba mivoaka kely an'le akavisy akavanana fotsiny fa ohatra mba tiako andeha tsy mety ho tsy mety ho tsy mety tamin'ny fivadikan'ny noviny zany anabavy Jaotina tamin'ny fivadikan'ny noviny tsika niaraka tsika ve niaraka tamin'izay alleloia aoka aza miala aminy amin'ny akaviana amin'ny akavanana io le tsy mora io fa zao ry havana malala rehefa vitanao io tsy niala ianao tamin'ny akavia tsy niala anao tamin'ny akavanana ny tanjona de mba ambininy ianao am'izay rehetra lehanao zany hoe zay rehetra lehanao tonga de ambinina am'izay ianao satria nahoana satria ianao mitandrina satria ianao nakato vitanao le tena mafy ianao rery ao tokantranao mahafantatra namana zay zareo Europeana avy amina firenena Europeana anankiray zay de tsy vahiny izy eto eto Frantsa de izy io isaky mahita anay de faly be mihitsy isaky mahita anay mivady eritreretinao fa ao tokantranony maro be ry zareo de musulman daholo izy rery ny kristianina de zanalahy zao voatarika kristianina koa fa tsy mora ny mijoro am'izany izy rery de misy fotoana tonga ao an-tranony ao zay de miara miresadresaka tsy de mifankahazo ny resaka izy sady tsy miteny frantsay tsy miteny anglisy fa de Jeso mona tomany aho zay efa mibavaka zava eraka am' Jesosy iaka de baiko mona eo miresadresaka anao de fa mpitory teny fa mihana mihitsy izy mampina vao tamin'ny avina mifankahita de mitory teny tsisy mifankahazo fa de Jesosy te ho avy de miteny frantsay de izy tsy mahay teny ninina mihitsy ny teny zareo ihany fa de mimana ozy mampina fakaiky Jesosy apotr' zao tsy mora zany tsy mora ho an'ny olona iny mijery misy fotoana izy mijery antsika tsisy ninona azo ny eto fa ataondrizay fantany fotsiny hoe mitory teny fa tsisy ninona fantany eto fa rehefa vitanao am'izay zay ry havana malala de ambinina am'izay ianao aoka tsy hiala amin'ny vavanao ty boky ny lalàny ty fa saintsainao andro aman'alina hitandremanao arak'izay voasoratra ao de am'izany ny alavorary ny lalanao sady ambininy ianao tsy efa nandidy anao fa koa mahereza sy mahatanjah eo am'izay mahereza sy mahatanjah tsy am'le mitandrina an'le izy tsoa satria efa nitandremanao fa mahereza sy mahatanjah am'izay anao am'izay rehetra lehanao satria nahoana aza mivadi-po aza matahotra fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao am'izay alehanao rehetra alleloia aloha fa li mampionona zay fanontaniana am'izay tsy
tsy mamaly raha mahirana mampionina. Alleloia. Amizay tsy mivoana. Alleloia. Alleloia. De inona zavatra nitranga tonga eo amin'le vokatry izy amizay tsika. Ny vokatry izy amizay de zao: andininy fafito amin'ny Josoa toko fahatelo mba marito amin'ny baibolinao ty. Ty mba tiako marianao amin'ny baibolinao ty teny ty ry havana malala. Josoa toko fahatelo andininy fafito. Satria Josoa nangataka an'le hery, satria Josoa efa nahery sy natanjaka ny tandrina ny didin'Andriamanitra, vitany mafindrindra. Io no mafindrindra. Tsy le olanao io no mafindrindra. Tsy le aretinao io no mafindrindra. Satria io tsy anao ny anao an'io. Fa ny mafindrindra ianao le mitandrina an'le izy, ianao le tsy mety mivily amin'ny ankavia sy ny ankavanana fa mahitsy tsara ohatra izao. Teny hoe sy manany rehefa de nafinaritra misy tanora eto amintsika eto. Halleloia. Za faly mihitsiny, faly zay va. Misy tanora eto amintsika eto lehilahy ao anaty fahatanorana, mirijarija tsara sady tavy ny volony, lehilahy fa mahavita tena mitandrina ny fahamasinana ry havana malala. Hoe zany hoe firaisana ranofa alohan'ny fanambadiana vita ny tandrina an'izany. Ny olo tia indray manontany anazy hoe fa anareo de tena mivavaka be tahaka ny ahoana? Ry havana malala ao anaty fahatanorana. Inona zavatra tiako tenenina anao? Ny zavatra tiako tenenina de zao: ny fitandremanao an'io ry havana, hivimbinanao fanambinana tsy misy ohatr'izany. Vitanao le mafindrindra, tonga am'izay ny rehetrarehetra. Mialoha ny zavatra rehetra. Zao ny tenin'Andriamanitra. Josoa toko fahatelo andininy fafito. Hoy Jehovah tamin'i Josoa: anino no nataoko anao eo mason'ny Israely, ahafantarany fa tahaka ny nombako an'i Mosesy nombako anao ihany koa. Anio. Tonga ny fotoana voatandriny Josoa. Talohan'iny ry havana tsy tonga de niampita e. Mbola nisy zavatra maro dinganina tao. Nijerena ny ara-panahy, verenana nijerena manahoana ny tatona anaona ny taroa. Naovaka itsika amizay andiny fafolo. Izao nefa hoy Josoa, izao nefa tarinareo fa aminareo Andriamanitra velona. Koroany eo alohanareo tokoa ny Kananita sy ny Hetita sy ny Hivita sy ny Perizita sy ny Girgasita sy ny Amorita sy ny Jebosita. Indro ny fiarany faneken'ny tompon'ny tany rehetra no mandroso eo alohanareo eo Jordana. Ho ankehitriny mangalahy lehilahy 12 amin'ny firenena Israely ianareo dia iray avy isam-pirenena. Ary raha vao mijanona eo amin'ny ranon'ny Jordana ny faladinan'ny mpisorona izay mitondra ny fiarany faneken'i Jehovah tompon'ny tany rehetra, dia ho tapaka ny ranon'ny Jordana dia ny rano izay midina avy any ambony dia hijanona ho toy ny atotan-javatra. Possible ve zany? Ny teny Josoa tamin'ny olona hipitan'ny Jordana tsika. Dia ny andro ny olona inona mba ho vitan'ny Josoa amin'izany? Atahoana ny ahafahan'ny Josoa mampipita antsika eto. Io zany ny sefo vaovao izy ny olona hitantsika eo. Ahoana mba hamoahany io, ahoana mba hitondrany io antsika mipita, misy sambotra misy inona? Ry havana, ny Josoa efa vitany anazy. Tsy anjaran'ny Josoa intsony zao, fa anjaran'Andriamanitra, ilay tompon'ilay lalàna ny tandremany Josoa. Alleloia. Andiny fahaefatra ambin'ny folo. Ary niala tamin'ny lainy hitan'ny Jordana ny olona, ary mpisorona nitondra ny fiaran'ny fanekena teo anolohan'ny olona, ka tonga teo Jordana izay nitondra ny fiara, ary naroboko ny mpisorona izay nitondra ny fiara tamin'ny sisin-drano ny tongony. Ny rano mbola mandeha, zany koa zany mbola finoana zany. Tsy miandry rano mitsahatra fa ny tongotra ny alefa aloha, fa Andriamanitra rehefa miteny fa hijanona io ary soa ny tongotra ao dia mandro soa. Halleloia. Fa tondraka mihoatra ny morony rehetra Jordana mandritra ny fararano, avo io zany avo be ny rano tamin'io. Andiny fahaenina ambin'ny folo. Dia nijanona ny rano izay nidina avy tany ambony ka tonga toy ny atotan-javatra tery alavitra tery ireny, dia tery amin'ny tanàna Adama izay eo anilan'ny Zaretany. Eny tapaka tokoa ny rano izay nidina ho any amin'ny ranomasin'ny tany ay, dia ny ranomasitsira, ary ny olona dia nita tandrifon'ny Jeriko. Ary dia mpisorona sy mpitondra ny fiara-fanekena rehetra dia nijoro tsara
tamin'ny tany maina teo afovoan'ny Jordana ary nisy rehetra nandeha tamin'ny tany maina mandravatafidy an'izy ireo amin'ny Jordana. Iza nanao an'izany? Andriamanitra. Tamin'ny alalan'inona? Satria Josoa mitandrina ny didin'Andriamanitra. Ino no mafy nataony? Izay ihany no mafy mba nataony. Tsisy n'inona nataony momba ny rano fa ny nandroso dia ny andro rano mijanona. Ry havana malala, izany hoe ambinina. Fa nitsofina rano izy fa raha mandeha araka ny lalàn'Andriamanitra izy. Tsisy ajanona eo amina olona na rano na inona. Be dia be nge ry havana ny ohatr'izany ao amin'ny Baiboly hoe Daniela nge ry havana. Fa inona nampikatona vavan'ny liona? Satria Daniela nitandrina ny didin'Andriamanitra. Mafy taminy izany mivavaka intelo isan'andro sy hitan'ny olona mbola nivavaka didin'Andriamanitra izany. Na ny enjehan'ny olona anazy, na nipazana azy tanatiny lavaky ny liona. Fa mahereza sy mahatanjana ao mba hitandremanao andreo fa ny liona eo amin'ilay tena mafy tsy anjaranao intsony fa anjaran'Andriamanitra. Liona nasika. Hoy izy Andriamanitra kalma. Zanako io avy nitandrina didiko io ambinina io tsy laninareo io. Halleloia. Zanak'Israely ranomasina mena tandrina ny didin'Andriamanitra alohan'ny ala teo nesorina ny tsy fahamasinana rehetrarehetra dia nitany ranomasina mena. Sadraka sy Mesaka sy Abednego ry havana malala, fa inona tsy namahena azy tao anatin'ny lafaoro mirehatra hafa ka nijoro tamin'ny fanompoanan'Andriamanitra tsy mora. Hoy Nebokadnezara ekoaka sa tsy nijoro aza manan'Andriamanitra kafa fa izay ihany nijoro tamin'ny didin'Andriamanitra. Tesitry Nebokadnezara fa tandremo. Nebokadnezara afaka tesitra fa Andriamanitra faly aminao rehefa mitandrina ianao. Ary tsy Nebokadnezara niaro anao amin'ny afo fa ny Andriamanitra ao izay nitandremanao ny didiny. Halleloia. Ry havana malala, Estera zany ange antsika amaraparana antsika azy. Izy makitaratara mahafinaritra kely hoe karaparana. Estera nge ry havana efa tamin'izany efa nisy fifidianana misy. Dia eo zany mpanjaka, tady vady ny mpanjaka. Dia Asuerosy-mpanjaka. Dia misy vehivavy be dia be nasiana ny homana. Nisy défilé de mode mihitsy, nisy fanitsanana mihitsy tamin'izany. Daholo izay rehetra. Tenue de soirée. Rehetrarehetra. Misy pape-akanjo, misy karazana talon izay ilaina. Samy mandeha, misy mianatra mandeha mihitsy. Enao tsara ty teny ity. Ary Mordecai nitsangatsangana andrasonge. Estera toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo ary noho tonga ny andro idiran'ny zazavavy tsirairay isan'andro tany amin'ny Asuerosy-mpanjaka ka rehefa tapitra tamin'ny 12 volana araka ny fomba fanomanana ny vehivavy fa tapitra tamin'izay ny andro fidiovany dia enim-bolana tamin'ny divilo misy miora ary enim-bolana tamin'ny zava-manitra sy ny zavatra sasany koa fidiovan'ny vehivavy. 13. Ka no niditra tao amin'ny mpanjaka ny zazavavy tamin'izany dia nomena azy izay rehetra nilainy hoentina avy tao amin'ny tranon'ny vehivavy ho ao an-tranon'ny mpanjaka. Samy nomena. Ranarson suédois. Faly be mahita anao. Halleloia. Saïda. Tsy tadidiko moa ny anaranao fa dia Ranarson fa misy anarana fomba fiantsona zay fa tsy tadidiko fa anabavy Sony amin'ny mahatadidy. Mahafantatra azy. Halleloia. Dia faly be zay mahita anao hoe tamin'ny roa taontsika ny eo angamba. Tahin'i Jesosy ianao. Mampatsivo eto ilay anarana fiantsonao dia mba hatsoko fa ilay Ranarson suédois no hitako eto. Halleloia. Dia nonao tsara. Dia izao zany ny zavatra nandeha. Dia nomena azy ny zavatra izay nilainy. Isy concours zany eto. Petraka eto ny mpanjaka dia mandeha iny ilay mandeha ny mannequin rehetrarehetra. Isy fifidianana misy tamin'izany dia misy fifidianana misy. Misy Madagasikara sa misy izy. Dia nomena azy rehetra nilainy hoentiny tao amin'ny tranom-behivavy ao an-tranon'ny mpanjaka. Izany hoe izay rehetra nilaina. Izay nilain'ireo vehivavy ireo tsaratsara anazy. Izaho mila ilay poketra ilay tena tsara be mihitsy dia ny any tiako poketra grenade miaraka amin'ny kiraro grenade mba tiako misy collier kely koa asiana vato ina re vato grenade ohatra izany. Anabavy Angelique. Halleluia. Dia eo
zay nomena ny ako zany a ny fond de teintko zany a de ampiarahana amin'ny naboraka izy le de samy manao zizimena azy zay ilaina ny lokomenako le anina iny a de ampiarahana amin'ny iny a de ty de tsy nomena azy zay ilaina samy nanana droit atao milakolana ny sasany lokona kely misy mangamanga kely namena azy zay ilaina ny tanjona de zao zay azahoana ny fony aserosom-panjaka mba lasa vadin'ny mpanjaka ao na azy ianao tsy izy ary ve tsy hoe vadin'ny mpanjaka zay tsarakarah vitanao zay ahatsara azy na ho kakasanao daholo ary ty volomasonao ty de soratanao lasa miakatra ty zay ny tianao zay hitanao mety manao kely ty misy ny lokomena le ohatra misy mitsaingy boka de resena mihitsy le mony zay mety tena ty am'le hoanina de asiana ohatra mamirapiratra kely amin'ny tony de mety zay netiko ny oan'ny sasany ataon'le lavalava ohatra ny aniny reny nomena azy ozy ny tenin'Andriamanitra de nomena azy zay rehetra nyilainy hoentina ao am'tranom-behivavy mba hoany hatramin'ny mpanjaka zay ilaina ny ale tanao le drigy be ohatra zao le mandeha ary tady enjery zay ilaina ny ale kavina be le tena le klonklonk mety k'izay tanjona amin'ny mpanjaka fa zao tamin'ny arivany nandeha izy ary noho ny naraina de niverina ao an-trano faharoa ny toeran'ny vehivavy ho amin'ny fehiny sange zaza sazy gaza tsindrano lahin'ny mpanjaka mpitandrina ny vady tsindrano ary mba tsy niditra tao amin'ny mpanjaka tso izy raha tsy tiany mpanjaka ka voatonona ny anarany ary efa tonga ny anjaran'ny Estera nanjara andron'ny Estera zanaka vavin'ny Abiaila rahalahandray ny Mordekay izay efa nandray azo zanaka vavy hidirina ao an-trano mpanjaka de mario amin'ny baibolinao de maninona hony tsy mila na inona izy mihoatra zay efa notonon'ny Egay tsindranolan'ny mpanjaka mpitandrina vehivavy ary Estera nahita fity teo mason'ny olona rehetra izay nijery azy Estera ry havana tsy nila ninina izy naturel tsara tena fafana tsara ekeko mety mba nanao nivea kely izy mba mandomandina kely tsy nasiny pomety tsy nasiny hoe loko ohatra zao de asiko an'ireny le hitanareo le misy fataonareo reny le asiana kely de amin'ny éponge ohatra taminay tamin'ny solaitra taloha iny de lasa maniny lasa fotsifotsy tsara tsy nila an'ireny Estera mpanjaka tsy azo fitahana koa fa Estera tsy nila nininona tsy hoe vorehetra izy koa tonga to hoe tena tsy nila ninona de tsy ny sasa tsy mibango vola nataony ara-talàna tsara zay nomen'Andriamanitra azy de fantany fa ampy anazy alleloia ianao nge tsara tarehy angenao io za ve tsy hitanareo tsara tarehy tsy mila nininona alleloia io mihitsy anaovan'Andriamanitra io oriko io zao mety ozy nareo tsy de mamely raha fa amin'Andriamanitra io endrik'Andriamanitra jery fitahatra de mahita endrik'Andriamanitra alleloia satria Andriamanitra hoe ndao anao olona mitovy amintsika tsara ngenao io e de Estera mafantatra fa tsara izy ary raha mba abony fony mpanjaka izy tsy nila le zavatra nilainy retsy ankizy vavy rehetrarehetraetsy fa tsotrany azy mpitandrina didin'Andriamanitra i tompoko jiosy i tompoko alleloia taranaka voafito i tompoko alleloia tsy nila ninina izy ary Estera tsy nila na inona mihoatra zay notonon'ny Egay zany hoe misy zavatra minimum ihany to ilana amin'ny mahavehivavy tsy fantatro araka ny teniko taminao teo ka moa vehivavy de tsy mila nininona mihitsy mampangohy ny volonao manaova brosiny tsy olana mihitsy zany fa azo lokoana ny volonao fa io no mety amin'Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana mahafotsy volo atsika voninahitra ny fotsy volo aza mba mandoko volo zany raha nabavy na rahalahy de za mahita olona variana manao perika ny lehilahy hoe sola aloha zany misy solona ny volo de anao perika za tsy anao an'izany sola ny tenin'Andriamanitra an'io de izay zany tonga amin'ny fotoana fahasolavako fa tsy manala ny voninahitra ety amboko voninahitr'Andriamanitra ety amboko zany tsara tare hony aho izy anabavinao Esoa halleloia éponge fanasana solaitra sotra nabavy Soameva ianao zao mba nyteny an'izany mahalana mahazo an'izany alleloia tehaka ho an'i Jesosy fa zao Estera tsy nila an'izany ary Estera
ka nabaverika tena nisan'izany misy ngera nabaverika tamin'le talohatsika tadin'olo ohatra ny éponge boribory anaty ohatry ny plastika iny de iny ny fanaovantsika solaitra éponge boribory de ohatry n'iny le ampiasainareo kosa rehefa le manao an'le izy nareo de zao nahita fio teo masony olona fa le teo masony olona eo ihany andiny fahenina ambolo de nentina ao amin'ny assurance-mpanjaka izy tera ao an-tranon'ny fanjakana tamin'ny volana fahafolo volana tabeta izany tamin'ny taona mpafito nanjakany ary teny mpanjaka mihoatra noho ny vehivavy rehetra izy tera ka nahita fitisitraka teo masony mihoatra noho ny virjiny teo masony mihoatra noho ny virjiny rehetra ka de nosatrohan'ny satroboninahitry ny fanjakana izy ka nampanjakainy isolany vazy ty alleloia tsy nian'ininy fa nitandrina didin'andriamanitra de ambininy lasa vadina mpanjaka tsy tamin'ny alalan'ireny zavatra ireny fa vitandriamanitra ny sarotra indrindra hoe efa vitanao de ny ambiny hatramin'ny mikasika ny fon'ny mpanjaka de ataon'andriamanitra ho anao ryhavana malala Gideona ny teny hoe zany ny kely indrindra mitaranadraiko ary ny tarainadraiko malaelo indrindra manase zany hoe tsisy raisina mihitsy zany Gideona zany fa attention tandrina didin'andriamanitra izy Midianina potiky Gideona tsy Gideona fa ny sabatry tsy Gideona sy Jehova za de teny aminao androany mety mbola tsy ao anatin'izany ianao fa andramboka izao toka antsika hitandrina didin'andriamanitra reny zavatra tenen'ny olona rehetrarehetra reny zavatra tenen'ny olona rehetrarehetra reny hoe didin'andriamanitra efa potika efa tsy ambany lalàna ntsony tsika efa mba fahasoavana voalohany indrindra aloha zao olona hitanao zao aloha mba fahasoavana mihitsy zao milamina tsara mba fahasoavan'andriamanitra fa tsy eo ambony lalàna mba andramingary avany mety ho zany hoe vavaka foana fotrany tsy mety mihitsy de mba mitandriamandray didin'andriamanitra andramoka izao de ho hitanao fa ambinina am'izay rehetra ataonao ianao de voninahitra de ho an'andriamanitra rery ihany ary de atolotsika ho azy ny dera ny aja ny saotra sy ny voninahitra de mahereza isika tsirairay avy mino fa voarainao zany afatra zany ry havana malala tsy misy antony tsy misy antony tsy tokony atafitanao tokony ambininy ianao tokony ho salamy ianao tokony ho tafavoaka ianao satria nahoana satria vitanao ny zavatra ratsy zavatra sarotra de ny mitandrina zay asian'andriamanitra atao aza mivily amin'ny akavia amin'ny akavanana aza atao mialo ambavanao boky ny lalàna fa io mitondranao tafavoaka ary tsy hitondranao tafavoaka eto amin'ity fiainan'ity ihany fa io ry havana malala ny samy fiara hitondranao hiakatra ry havako malala koa mahereza sy matanjaha ianao mety tsy mora eo amin'ny voalohany fa vitanao io ny sarotra indrindra ny ambiny rehetra andriamanitra anokatra ny lalanao anao ampijanona ny rano anokatra ranomasina mena tsy ampiserany amin'ny afo anakombona ny vavan'ny lioana ho anao daholo zany rehetrarehetra any ary ho vadin'ny mpanjaka mihitsy angenao hoe fa tandremo ny didin'andriamanitra de ho hitanao ny fahasoavan'andriamanitra zay iseho eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy de ataontsika tirity voaingana izy ty nataontsika nefa hitako hoe mifandray tsara am'izany hira zay toriteny zany de ataontsika tena omenanao ohatry ny gâteau malemilemy tsara mihitsy ny didin'andriamanitra androany de tambatambazana mihitsy ianao amin'ny teriteny sitraponao tompo zany ny diko atao ary enofinaritra isika rehetrarehetra amen. Sitraponao tompo sitraponao tompo nomamikio ny sitraponao tompo notilikio sotra Jesosy ihany ka ninonanzo eo amin'ny fiainako ny sitraponao tompo atokisako
sitraponao tompo a amena jesosy a zany no maniko hoe ny sitraponao jesosy a ka ninoninona anjo eo amin'ny fiainako namora lasarotra jesosy a ny sitraponao hoe fanota tsy mendrika nefa noraisinao rehefa avy ny bebaka tsara ho ay ianao hoe mana jesosy andriamanitra ianao ry avane amena jesosy zany ny teloko ninoninona anjo aza mitovy amin'izany ianao tsara ho ay ianao e tena tsara ianao maina jesosy a sitraponao hoe zany no mamiko jesosy a eo amin'ny fiainako ny sitraponao hoe amena ry havana malala teny aminao androany ry havana malala tena tianao jesosy ary andriamanitra tena za re tsy lahatra mihitsy fa misy olona tian'andriamanitra kasiana manokana tena tian'andriamanitra ry havana ny ampahomby anao tena tian'andriamanitra ny ampahomby anao misy olona eto mandritra ny fotoana maro mihitsy bloqué ny fiainany mivavaka ohatrany tsy mety tonga mitanjona anankiray mihitsy ianao ohatrany tsy mety mandroso mihitsy ianao dia za teteny aminao androany tsy lavitra io tandremo amin'izay ny didin'andriamanitra zay fotsiny io dia ho hitanao zany hoe ambinina ho hitanao zany hoe ambinina ry havana malala fa ho tahin'andriamanitra ny ianao mahireza sy matanja raha mila fanampiana ianao hoe inona avy zany didin'andriamanitra zany inona mety mbola tsy ampy rahapisy dia rahapisy ianao dia andefasanay fampianarana ny amin'ny didin'andriamanitra inona avy ny zavatra sitrapon'andriamanitra ho ataontsika dia ho hitanao izy ny efa mivavaka foana hatramin'izay eny nivavaka ianao fa tsy nitandrina ny didin'andriamanitra andramo hoe mitandrina n'izany manomboka eto dia mba teneny izay oriny hoe tsy nahomby ilay izy raha larado tsara avana malala nisy olona netiko ambavaka ary matetika izay mivady miteny n'ity zavatra ity mafy be mihitsy ny adin'ilay olona dia izay miteny fotsiny mialahy amin'ny zava-padina midira amin'ny sitrapon'andriamanitra ao arinan'izay raha tsy ambinina amin'izay nareo ndana torio zay dia aleo baraka fa mpitory teny mandainga ary andriamanitra tsy mahay ninina ny andriamanitra torinay aminareo andramo ange hoe za jesosy
misy sitrapon'Andriamanitra efa fantatro ake fa tsy tianao miala amin'ilay izy dia toananao WC nefa ianao tsy nampahomby anao mihitsy izy zavatra izay nefa ianao olona tokony ho lasa lavitra. Misy olona tena olona mivavaka be mihitsy fa zao mbola any amin'ilay ankavanana ianao any amin'ilay ankavia mbola tsy ao anatin'ilay izy ianao dia manjary verimaina fotsiny. Teny fikasana tokony hirotsaka aminao verimaina fotsiny ka any amin'ny ankavanana sy ankavia nge ry havana tsy voaro amina inona na inona fa midira ato anatin'ilay lalambe amin'ny fanompoana, lalambe amin'ny fahamarinana, ilay lalana masakatry ny ela hoy ny tenin'Andriamanitra. Dia andaontsika hitandrina izay nitandremandry Jakoba ry havana, hitandrina izay nitandremandry Petera ry havana, hitandrina izay nitandremandry Paoly ry havana, hitandrina izay nitandremandry Jesosy ry havana, hitandrina izay nitandremandry Josoa. Dia ho hitanao fa zany teny fikasana zany tsy ho anahy rery, tsy ho an'ny Josoa rery fa ho antsika rehetrarehetra reto. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Jesosy eo misaotra anao zay satria tanteraka teto indray Jesosy ny fandarana androany ary voatory teto indray ny afatra ao. Za Jesosy mangataka androany hoe misy olona tokony efandroso fa mbola ao anatin'ny rano izay tsy nahazahoan'ny Petera nandritry ny alina ihany izy manarato ao amin'ilay toerana izay tsy hanaovan'ny sitraponao. Androany ravana Jesosy miteny aminao, mety miteny hoe fa hatramin'ny alina nge za Jesosy ny teo hoe tsy natory mihitsy nge za fa mivavaka foana hatramin'izay. Androany Jesosy teny aminao hoe alatsa ao amin'ny ankavanana ny aratonareo. Io rano io ihany, io lakana io ihany, io arato io ihany fananao ny sitrapon'i Jesosy dia tritra ny arato ny alavitao. Gaga ry Petera fanahoana ny tsy nahazo tsika. Manomboka eto ianao izay asen'Andriamanitra atao amin'izay atao dia ho hitanao ange raha diso fanantenana amin'izany ianao dia teneno hoe tena hifandarina andramoka izao io fandarina famitaham-bahoaka io ka Andriamanitra tsy misy ny toriana io. Vonony izay ry havana malala ny ho hafa baraka amin'izany raha zany no manala baraka. Fa za teteny aminao 5 taona latsaka zao no nanaovako ny sitrapon'Andriamanitra mbola tsy nandiso fanantenana io Andriamanitra io ry havana malala, tsy mbola nanala baraka io ry havana malala. Ary tia eto fa mbola firy zay ny fahavalo teo anoloko fotriny tsy nisy nahajanona teo anoloko. Tsy za mahery sanatria fa misy zavatra ray fotsiny mba nataonay mivady ry havana malala. Misy zavatra ray fotsiny mba nataonay mivady ry havana malala dia ny nitandrina ny didin'Andriamanitra hoe mety ho sarotra amintsika ny manao an'izany, mety ho sarotra amintsika ry havana fa angatao hery avy amin'Andriamanitra. Dia teneno hoe Tompo tsy vitako fa omeo hery aho. Hitandrina andreo ianao, hitandrina andreo tsika dia ny zava-mafy amin'izay tsy ny tanantsika intsony ny anaovana an'izany fa ny tanan'Andriamanitra. Misaotra Jesosy, misaotra tsy dia mahay mandresy lahatra amin'ny mpanomponao Jesosy fa irao ny fanahinao masina kasika an'ireto mpanomponao reto ary fantatro fa na ray na roa na telo na efatra misy olona androany hiditra amin'izany fanomponanao amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana izany manomboka eto dia hitandrina ny zavatra mety namaivaniny hatramin'izay na anao izany hatramin'izay nefa kay reniny tsy nampahomby anay. Misaotra Jesosy fa nisokatra ny masonay androany ary ankehitriny amin'izao sisa izao dia anao izay sitraponao izay ho voninahitry ny anaranao rery aho. Ny vozana fafy teto androany Jesosy malala dia tena hoe apetrako am-pelantananao Jesosy malala mba tena hoe hamoha avy zato eny tsy manam-pataperana ho anay tsirairay avy any am-pony reto olona ireto. Misaotra indrindra Tompo malala voninahitra dia ho anao ary dia era ny aja ny saotra efa nao hatramin'ny taloha indrindra dia ho mandrakizay.
misaotra raha eo. Alleloia. Amen. Ivavaka ho an'ny firenena Anabavy Berta, Anabavy Rodine amin'izao fotoana izao. Iny tompo daholo antsika rehetra dia manana fiainana tompo antsika tsirairay avy. Mbola hiara hivavaka antsika. Jesosy malala o, mbola faly misaotra anao zahay satria mbola afaka nihaino ny teninao tamin'izao androany izao Jesosy io. Noho ny fitantananao anay nandritra ny tontolo andro ka mbola voateto zahay tsirairay avy. Izay nihaino ny hafatrao Andriamanitra dia isaoranay tokoa ianao amin'izany famindrampo izay aserinao aminay izany. Tompo, raha misy zavatra izay tsy araka ny sitraponao Andriamanitra izay nataonay Tompo, esoro ao anatinay izany Jesosy malala o. Izay tsy mendrika ao anatinay Andriamanitra, tsy afahanay handeha hanompo anao mandrakariva dia esoro aminay izany. Mamela zahay anaty Jesosy malala o, mamindrafo aminay tsirairay avy reto ianao. Ankehitriny zahay Tompo dia vavoka ho an'ny firenenanay izay angatahnay aminao isan'andro isan'andro Jesosy malala o. Satria ny firenenanay Jesosy io dia firenena mahanitra izany firenenanay izany. Ary tia hanan-karena eo aminao izany firenenanay izany izay angatahnay aminao isan'andro isan'andro Tompo. Dia apetraka eo aminao satria misy marary Jesosy malala o ao anatin'izany firenenanay izay Madagasikara izany Jesosy io. Apetraka eo aminao ireo marary ireo dia omey fahasalamana Andriamanitra, aoka ny ranao Andriamanitra hanasitranana izy reto tsirairay avy. Jesosy malala o, sitrana izy reto Tompo ary ana Jesosy hitsinjo isan'ny tsirairay avy na aliny alopitaly na ao an-tokantrano misy ady na aiza Tompo. Dia tsinjovo manokona izy Jesosy io hanasitranana izy ireny. Amindrafo izy re Tompo amin'izany tsy fahasalamana izany. Ary apetraka eo aminao koa Jesosy malala o. Maro amin'izao Jesosy ao am-ponja amin'izao androany izao Jesosy malala o. Fa ianao ny mahafantatra izy ireo. Na ino zavatra ratsy nataon'izy ireo, na nanao ny ratsy, nanao ny tsara Jesosy, kanefa hitanao izay ao am-pony izy ireo tsirairay avy amin'izao androany izao Jesosy apetraka eo aminao. Engane Tompo mba hitodika eo aminao izy ireo Tompo. Anao Andriamanitra hibitsiko ao am-pony izy ireo tsirairay avy mba hanatoana mandrakariva, hanompoana mandrakariva. Ary misy izay nanao ratsy Tompo dia angatahako mba hiova fo amin'izany ratsy izay ataon'izany Jesosy malala o. Mba ho afaka hanompoana ary hijoro vavolombelo aminao amin'andro izay anataona anao Jesosy malala o. Ary apetraka eo aminao koa Jesosy izay sahirana amin'izao dia anao Andriamanitra hitsinjo izy ireo Andriamanitra dia ataovy hanatoana anao izy ireo hatoky anao Andriamanitra ary hanaradia anao Jesosy malala o. Ary ny fahanirianay Jesosy malala o hinganay ny olona rehetra Jesosy hanompo anao sy hitandriny izany didina zany Andriamanitra satria ianao miteny hoe raha tia ianareo dia aoka hitandriny dido. Jesosy malala o hinganay mba samby hitandriny didina izany ary samby andehanao izany sitraponao izany. Ary maro Jesosy izay mangataka fitahiana kanefa Jesosy malala o araka ny teninao Andriamanitra. Maro ny vokatra kanefa vitsy ny mpiasa. Maro vokatra ao aminao Jesosy malala o hingane samby handeha handray izany vokatra zany, samby handeha hangala izany vokatra izay tsara eo aminao zany Jesosy malala o. Mba hiala amin'izany fasarana zany, hiala amin'ny tsy fananana zany Jesosy o. Mba samby handova fiainana mandrakizay, handova izany fahasambarana izany. Jesosy malala o apetraka eo aminao izany Madagasikara izany. Mba ho rehareha eo aminao Andriamanitra hanompoana mandrakariva Jesosy io. Dia areto koa ny mpanaradianao izay niaino izany teny izany teto Jesosy io. Anao hitandrina sy hiaro izy ireo Andriamanitra amin'izay toerana izay misy izy ireo satria mino anao izy ireo. Dia apetraka eo aminao hampahery mandrakariva izy ireo ampitombo ny finoana mba tsy hiala eo aminao, mba tsy
tsy horesy nasany satana tafiala eo aminao fa aoka mba haviky amin'ny fanompoana anazy sy ny fanaradianao Jesosy io dia aoka ny anjelina masin'Andriamanitra hitoby manodidina ho anay tsirairay avy amin'izao androany izao. Apetrako eo aminazy izao vafoka izao tompo ka reso. Saotra reo, halleluia, amen. Betsaka na vaviberitsika tao anatin'izay vavaka ao amin'ny firenena izay a. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa nahatra ny hatramin'ny farany fa tapitra eto ny fandaharantsika. Dia raha tsy teto nareo nangingina teto izay fary foana izay mahita anareo a. Dia raha mbola tsy tonga Jesosy a dia raha pitsoalintsika eo aneto izay. Dia mandeha foana nefa ny onjam-peo antsika ny akiradio a www.andramokaizao.com www.andramokaizao.com io efa soratany mampiony io a mampifanakaiky ny lavitra mahafinaritra mihitsy mihaona antsika hoe any amin'ny toerana maro samihafa nefa miresaka ao anatin'ny groupe a samy maheno ny onjam-peo a dia mihaino finaritra misy toriteny foana ao a amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito maraina amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito hariva amin'ny folo alina misy toriteny foana ao dia samy hitahin'Andriamanitra raha mbola tsy tonga Jesosy dia eo antsika rapitso raha tonga izy any amin'ny rao lanitra ny fotoana mankasitraka dia samia tahin'Andriamanitra isika rehetra vanatra taverintsika ao an'Andriamanitra ihany a. Halleluia, amen.